Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Mpanjaka voalohany toko 7:70. Elia sy ny mpanjaka Ahaba, tapany faharoa. Tsy misy afa-tsy tokana. Nandrasana ny orona tamin'io andro io, ary indro nilatsaka be ny orana. Mahafinaritra. Tao anatin'ny andro vitsivitsy dia afaka niala tamin'ny vokatry ny haintany ny zaridaina, ny sa ary ny zaridaina-mpanjakana. Iza no nandefa ny orana amin'ny fotoana mety? Iza no miaro ny mananaina rehetra? Nisy fotoana teo amin'ny Israely izay saika nanadino ny rehetra fa tokana ihany Andriamanitra. Ary izy no mpanome ny orana sy ny masoandro. Nanamboatra Andriamanitra avy tamin'ny hazo sy ny vato ny olona. Nantsoina hoe Baala ny iray tamin'ireo andriamanitra ireo. Ary maro ny olona nino fa ahazo vosy voankazo ary andian'ondro maro avy amin'io sampy maty io izy ireo. Ny mpanjaka Ahaba ny tompon'andraikitra tamin'izany finoana diso izany. Nanomboka nefa izany rehetra izany rehefa nanambady an'i Jezebely izy. Avy any amin'ny tany tsy nahafantatra ny fisian'Andriamanitra velona izy. Nentiny ary ny fivavahany, dia ny fivavahana tamin'ny Bala. Resy lahatra nompi amin'ny Bala ny mpanjaka. Ny firenen'i Israely rehetra dia nanaraka azy. Tsy ny rehetra, tsy nanao izany Eli. Isan'ireo olona tsy nivadika fa natoky an'Andriamanitra izy. Indray andro izy dia nivavaka. Andriamanitra, aoka anie tsy hisy ranon'orana ilatsaka mandritra ny 3 taona, mba ho fantatry ny firenena rehetra fa ianao irery ihany no Andriamanitra afaka manome ny ranon'orana sy ny sakafo. Resy lahatra tanteraka Eli hoe asehon'Andriamanitra tokoa fa izy irery ihany no Andriamanitra marina. Nanantona aingana ny lapan'ny mpanjaka Eli. Tsy nahazo fotoana mialoha ahafahana miaona izy, fa avy hatrany dia nanaraka ny lalatsara mandra-pahatonga tao amin'ny efitrano misy ny seza fiandrianana, izay nipetrahany mpanjaka Ahaba. Tsy nanatahotra izy, fa dia nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka ka nanao taminy hoe: Ry mpanjaka Ahaba, velona ny Tompo Andriamanitra, ary izao ny mpanompony. Tsy hisy ando na orana ao anatin'ny 3 taona. Rehefa izany dia ho fantatrao fa iray ihany no Andriamanitra velona. Tsy nahatenina inona na inona akory Ahaba, fa dia nanjavona Eli. Inona ny manaraka? Ho fantatrao ny zava-nitranga taty aoriana raha miaino ny tantara manaraka ianao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.